Ankalazany iray volana ny tily sy ny mpanazava ireo mpikambana ao anatin'izany mandritra ny volana May manontolo. Isy moa araka izany ny hetsika izay tanterahany ireo mpiatrika ao amin'ny tily sy mpanazava ka ny loha hevitra amin'izany dia ny hoe tsiky ampiralahiana. Fanazavana. Ny tanjona voalohany aloha dia ny hoe izy izahay faritany tika tamin'ireo mpanazava sy tily Antananarivo afovoany dia hiasa ho an'ny manodidina ivoaka ary hanome izay tsara sy soa indrindra ho an'ny manodidina anay, ho an'ireo tsy manana, ho an'ireo izay koa hoe te hifalifaly, te hizarantsika, te hitsikitsiky dia izay no tianay mavohitra amin'ity iray volana ity. Loha hevitra vajina mandritra ny iray volana ity dia ny hoe tsiky ampiralahiana. Mandritra ny iray volana zany volana May iray manontolo dia hifampizara faliana amin'ny manodidina ny mpanazava sy ny tily eto amin'ny faritany Antananarivo afovoany ary izaran'izany hoe fifalian'ny skotisma amin'ny mpiara-belona aminy. Ny fandaharam-potoana zany dia somary fenofeno ihany ny volana May iray manontolo satria dia ny ataoko amin'ny teny vahiny hoe ny week-end iray manontolo zany amin'ny volana May dia misy aktivité maro izay atao eo amin'ny sehatra samy skoto ary atao koa nefa mivelatra amin'ny manodidina sy ho an'izay te hiala voly hiaraka aminay.